Amen. Eny ary miloha hevitry ny ten'Andriamanitra raha tsika mianatra androany dia hoe tongava olona akasitrahan'Andriamanitra. Aoka ho tonga olona akasitrahan'ny fon'Andriamanitra ianao. Donc atsika iara-maki ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 20. Isaia 20 no rahantsika mijery dia ny andininy faharoa amin'ny ten'Andriamanitra io ihany dia efa ampy. Ny andininy faharoa amin'ny 20 amin'ny Isaia. Dia rehefa hitantsika dia izao mivoatra ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao zavatra izao nataony ny tanako, ka dia ary izao rehetra izao hoy Jehovah. Nefa izao no olona ho tsinjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra noho ny tempiko. Andriamanitra zany dia manana fepetra Andriamanitra ny amin'ny hoe olona akasitrahana. Hitanareo, tsika zao rehefa mampiditra dossier anankiray, dossier mety antsika mianakavy zao dia hoe rehefa ampiditra dossier any amin'ny sécurité sociale ianao mba azo CMU complémentaire, dia tsy hoe zay dossier tianao atao ao, fa misy fepetra hoe tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Raha vao mihoatra n'ity vola miditra any aminao dia tsy mahazo ianao, fa eto ihany ny fetra, eto ihany ny fetra. Misy fepetra ohatran'izany dia izy. Dia Andriamanitra koa dia manana fepetra Andriamanitra ny amin'ny olona izay ho tsinjoviny, ny amin'ny olona izay akasitrahany. Tsy ny olona rehetra, fa misy olona sasatsasany izay mahafeno ny fepetra takian'Andriamanitra ihany ny tsinjoviny. Dia eto izy dia mampalala antsika n'izany, tsy manafina izy. Andriamanitra tsara, Andriamanitra tia antsika, Andriamanitra te akasitraka ny fiainantsika, dia tsy manafina Andriamanitra fa tenenina mihitsy hoe zao ny zavatra tiako zao. Olona ohatran'izao ny tsinjoviko, dia io hoe nefa zao ny olona ho tsinjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra noho ny tempiko. Tsy manafina ny Andriamanitra fa raha tianao zany no tsinjovin'Andriamanitra, raha tianao zany ny akasitrahan'Andriamanitra, dia aoka ianao alahelo sy torotoro fanahy ary angovotra noho ny tempiko. Afaka ho tonga ho akasitrahan'Andriamanitra daholo ny lehilahy sy vehivavy rehetra izay maniry an'izany, raha ohatra ka manaiky ny ho torotoro fanahy izy, raha manaiky ny angovotra noho ny tempon'Andriamanitra izy. Tiako raha ohatra ka hijery ohatra anankiray ao anatin'ny Baibolitsika. Ndao amakytsika ao amin'ny boky Jonapa aminany. Jonapa aminany 7 dia iarahantsika mamaky ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7. Firenena anankiray izay nalahelo sy torotoro fanahy ary nangovotra noho ny ten'Andriamanitra, dia mitsinjovin'Andriamanitra tokoa. Jonapa 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7. Zao ary ny voasoratra. Ary Jona niatomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 7 andro dia horavana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso sy fadikanina, sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nefa reny mpanjakan'ny Ninive zany dia nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisotra ny akanjo-boninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina, ary nasaina natsona sy nanambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela hitsenendry hanina ny olona, akory na ny olona na ny biby, dia ny ondry amanosy sy ny omby eny aza vela hisy hinana na hisotro rano akory reo. Fa aoka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary eo hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy. Ary eo ka samy afo ny lalan'ny ratsy sy ny fandozana eny an-tanany any izy rehetra. Fa angamba hiverina eny Andriamanitra ka amenina ary ala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary rehefa hita n'Andriamanitra ny nataonareo ny amin'ny alany tamin'ny lalan'ny ratsiny, dia naneny izy ny amin'ny loza izay ilasainy. Ny tanàna Ninive dia tanàna mpanota be.
nanao zavatra be dehibe tsy nety teny mason'Andriamanitra. Mitovitovy amin'ilay tao an-tanàna ny Sodoma sy Gomora ihany hoe tena efa tafakatra loatra tany amin'Andriamanitra ny tany mihitsy no nitaraina manao hoe tsy mety tsotra fa tena ratsy ny olona mitombo ary miompampana ny aratsiana sy ny fahotan'ny olona dia zany ny zavatra nisandratra tao an-tanàna Ninive. Rehefa izay no izy amin'Andriamanitra marina n'Andriamanitra tsy metsika tsiny amin'izany izy mpitsara marina Andriamanitra masina koa Andriamanitra tsy afaka manaiky fotsiny ny fahotan'ny olona amin'izao dia tapa-kevitra Andriamanitra hoe ho tsarainy Ninive ho aringa dia naniraka ny mpaminany izy andeha ho any amin'io tanàna io. Rehefa tonga tany Jona mpaminany dia nandehandeha ny tanàna mitory hoe raha tsy hanompo ny faratsianareo aho dia oravan'Andriamanitra ny tanàna afaka 7 andro mitety ny lalabe nandeha tongotra lalana maromaro Jona oravan'Andriamanitra ny tanàna satria nareo mpanota oravany ty tanàna ity miomaninareo fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra miomaninareo fa ho avy aminareo ny valiny nataonareo. Rehefa nahenao an'izany ny olona dia hoy ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny mpanjaka mpanapaka faratapony indrindra hatrany amin'ny ambany hatramin'ny biby fiompy tena mety tena teo anatrehan'ny tompo daholo. Nanety tena daholo ny olona tena voakasika ny fon'ny olona voatsindrona ny fon'ny olona niara-nieritreritry ny fiainan'ny olona tena marina tokoa izany tena mpanota isika jereo ty zavatra ataontsika mpanjaka nanaiky hoe tena miaina tamin'ny lalan-dratsy ny vahoakany ary izy koa tao anatiny dia nanety tena nalahelo torotoro fanahy teo anatrehan'Andriamanitra ireo olona ireo natonga azy hoe ataontsika nety tena farany ambany mihitsy andaontsika ifadianina ny mpanjaka nesorina ny roby tsara tarehy nesorina ny volamena teny aminy dia nitafy lamba fisaonana mariky ny fanetretena mipetraka tamin'ny lavenina nane hoe malahelo sy torotoro fanahy teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nahita an'izay Andriamanitra dia nanao izy mitsinjo izy hoy Andriamanitra mantsy amin'ny Jona manao hoe tsy mety tena nalahelo reto tena torotoro fanahy reto niala tamin'ny lalany ratsy reto olona reto tsy afaka ny andringana an'ireo tsy maintsy mamindra fo amin'ireo Jona tsy nanaiky Jona tezitra be inona koa zany zay raha anao hoe andringana an'ireo zay efa niandro mihitsy ty ivelan'ny tanàna ity hoe ho avy ianao andringana azy amin'ny afo sy ny faravany an-danitra aiza ihany ny afo avy eo ianao tonga ty amiko manao hoe tsy andringana indray zany angeny efa mitsokako zany angeny efa tsy nanekeko tany am-piandohana ty irakao ty zany angeny natonga nandositra farany lavitra mity ianao mitembola aka eo ianao mitelitelona tao anatin'ny azan-drano lehibe fa hoy Andriamanitra hoe Jona ny olona otsinjofoko dia ny olona malahelo sy torotoro fanahy ary mangovitra no ny teniko. Halleluia. Samy hafa be mihitsy amin'ny tanàna ny Sodoma sy Gomora. Andriamanitra koa nena ndefa mpitoroteny tao hoe anjely mihitsy no nirahan'Andriamanitra ao amin'io tanàna io hanambara ny vaovao mahafaty fa nilaviny ireo olona ireo vao tonga ny anjely dia efa nilaviny ray tanàna zavatra hafandray ny saika atao dia ohatr'izany koa ilay vinantso ny lota efa noteneny oravan'Andriamanitra ny tanàna fa tsy nalahelo sy torotoro fanahy tsy niala tamin'ny lalany ratsy fa reto olona reto kosa rehefa naheno izy dia nanetry teny izy nalahelo izy torotoro fanahy izy teo anatrehan'ny tompo. Amen. Raha tiatsika mitsinjovin'Andriamanitra arao zao lesona izy zany vany tsy miteny manomboka izao zany dia samy manafatra lavenina avy any Madagasikara daholo hoe nao manafatra le lavenina antsika fa aty tsy dia misy dia samy anafatra dia isakariva dia samy mipetraka amin'ny lavenina daholo samy mitafy lamba fisaonana nga tsy izay le izy fa resaka toe-po mihitsy le tian'Andriamanitra hoe olona mahay manaiky ny fahadisoany torotoro fanahy mahatsapa malahelo mihitsy tena zavy dia mbola manao an'izao Andriamanitra zavy dia mbola navita n'ity zavatra ity zavy dia mbola torotoro fanahy ary hoy Jesosy sambatra ny malahelo am-panahy fa ozy izy
izo no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ne le olona ohatr'izany mihitsy nitadiavan'i Jesosy tompontsika zany, le olona mahay manaiky ny fahadisoany, olona mahay manaiky ny falemeny, olona mahay manaiky ny zavatra tsy mety ataony, tsy olona mafo, olona manana fo vato, olona tsy mety miridiриdy eo, fa olona malaky mitolefika rehefa hoe ty tsy mety dia manaiky izy. Zany ireo olona ireo zany. Ka na inona adosony sy fahotany le toe-pony na tonga an'Andriamanitra hoe tsy mety ny fanahy fa tsy maintsy mitsinjo amin'ilay ry havana izay manatrika eto. Toetra lehibe tena akasitrahan'Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany. Manana fo torotoro. Tsika dia mieritreritra daholo hoe ny olona tahaka ny Paoly zao moa efa misy hoe masinda Paoly mihitsy. Zany masinda Paoly zany ke zany tena efa tena hoe masinday, tena hoe tsisy takazy mihitsy. Sa ahoana ny hevitra reo? Drio kely aloha no segondra hoe masimbavy vony. Tonga dia napetraka miaraka aminy ary. Masimbavy tsy sa zany fa tsika zao miteny an'izay masinda Paoly, ny apôstôly Paoly. Fa jereo ny zavatra lazain'ny Paoly mikasika ny fiainany ao amin'ny bokin'ny Romanina ny tiako mba irantsika mba mijery vetivety azafady. Romanina toko fafito dia ndao ny andininy efatra amby roapolo no irantsika mamaky vetivety azafady. Romanina toko fafito andininy raiky amby roapolo. Dia jereo tsara ny zavatra ampianaran'ny Paoly antsika. Koa hitako zao lalàna izao, raha tahanao ny marina dia akamikany ny ratsy, fa makasitraka ny lalàn'Andriamanitra ao araka ny toetra anaty, nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tena koa, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mambabo ahy ho an'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tena. Indro izy olo mahantra, iza no nafaka amin'ny tena ny fahafatesana. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. Ro Paoly angentsika miteny masinda Paoly fa izy ny teny olo mahantra. Tsika miteny apôstôly Paoly zao hoe rakotra be foy Paoly hoe tsy mihoatra ny olo mahantra. Andray misy tena tsapako zao mihitsy hoe tena misy famarina ny lalàn'Andriamanitra. Tsapako zao mihitsy hoe tena mety ity ny tena tsara, ity ny tokony atao ao anaty koa tena manaiky tsara. Fandraindray nefa misaiko ohatra ny mambabo amin'ny zavatra hafa ndray, ohatra ny misarika tsy anaiky ndray, dia sady mitomany mihitsy angamo Paoly ny malahelo. Indresy fa tena olo mahantra. Fa nisy fanantenana koa nefa tao anatin'izay hoe Jesosy ny nanampy aho, Jesosy ny nanafaka dia nandresy afaka nanato azy. Ry havana izay manatrika eto, ny olona tsy njovin'Andriamanitra dia ny olona miaiky ary manaiky izay fahadisoana. Tsika indraindray tsy mora manaiky fahadisoana. Sarotra ho antsika zany manaiky fahadisoana zany. Sarotra. Nareo zao gagabe daholo hoe sarotra ahoana. Fa tsikireo za tsy miresaka amin'ilay olona any Amazonia androany tsikireo ndraindray tsy mora manaiky ny fahadisoana. Da tsotra fotsiny ao an-trano nge dia mahita nga ianao mandeha lavitra fa ao an-trano ao mahatonga nareo varofoa zany samy tsy dia anaiky. Za enao mihitsy ny diso, ny anankiray manao enao ko izy eo am'izay zay mily izy e. Tsika zany sarotra ao atsika mihitsy ny tena hoe diso fa tena miala tsiny. Sarotra zay ko tsika. Fa Andriamanitra nefa mitady olona ohatra n'izany mihitsy hoe manaiky Andriamanitra diso taminao. Andriamanitra tena tsy mety, Andriamanitra tsy azo atao nataoko ihany, tena olo mahantra afao Andriamanitra, apio Andriamanitra. Zany ny olona tsijovon'Andriamanitra. Zany angeny nataony vahoaka e, zany nataony olona tao Ninive tena manaiky zay,
tsisy nanamarina tsy hoe tonga avany jona dia enao koa mba miseho miteniteny anay io fa enao no izy ohatra ny nataon'ny sasany tamin'ny Mosesy fa iza moa no nanendry an'ilay zalahy teo mpitsara anay e fa iza moa tsy manaiky ny fahadisoany zany ny olona fa reto olona reto nanendry teny reto olona reto nanaiky teo anatrehan'ny tompo dia mitsinjo azy Andriamanitra ny kristianina tsonjovin'Andriamanitra dia kristianina ohatran'izany rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia manaiky izy amen na eo anatrehan'Andriamanitra io na eo anatrehan'ny olona io dia manaiky izy amen ny mpanjaka jerenareo tsara teo magaga tsy niteny izy zay olona io koa ve raha izany mba manana zao ve ny posiko zao ve ny voninahiko dia enao mba hiteniteny ahy fa rehefa hitan'ny mpanjaka ao anatin'ny fahadisoana izy miala izy nanaiky izy natonga an'Andriamanitra mitsinjo azy ry havana zay manatrika eto tsy miova Andriamanitra fa zay ihany hatramin'izao dia izay ihany no tadiaviny olona mahay manaiky ny fahadisoana olona manendry teny eo anatrehany amen rehefa misy zavatra mba hitanao hoe tsy mety a dia aoka rehefa hotsotra amin'Andriamanitra na hoana no mbola hitady excuse indray ianao efa fantatrao hoe tsy mety aza sarotsaronana io nge na saronanao ary nga Andriamanitra azo atafenana Andriamanitra nge tsy azo lizaliza fitany aoka ianao anaiky zay mitsotra eo anatrehan'ny tompo toritory fanahy mangovotra teny hotsonjovin'Andriamanitra amen gaga ny fariseo satria Jesosy dia lasa hoe manao ny tsy fanao mihitsy tsy fanao mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy ohatra hoe nisy vehivavy mpanota avy any dia tonga io vehivavy io dia eo amin'ny tongony eo manoroka ny tongony mitomany eo mamafamafa ny tongony Jesosy amin'ny volondohany eo ny fariseo rehetra dia zao daholo inona koa ty mpampianatra manao ny tsy fanao mihitsy zao fa Jesosy nahita zao le olona otsojovoko tovy marina fa betsaka ny zavatra nataony fa nahay nanana toe-pona nety tena be mason'Andriamanitra izy ry havana tsy mimpanota ihany fa tsika koa masina loatra tsika ndraindray efa lasa masim-bavy sy masim-ba daholo tsika ndraindray sarotra ho atsika no manaiky hoe Andriamanitra indrisy olo mahanitra Paoly anefa ny olona tena olo mahanitra mila ny fahasoavan'Andriamanitra isanandro manampy azo betsaka amen mitsinjo ny olona ohatran'izany dia mba maneke koa ianao ny fahadisoanao amin'ny hafa amen sarotra koa iny sarotra araka ny teneniko teo vo eo zay mivadina ohatrany misy olana kely ka zao le izy avaiko anareo na hanafatra akanjo za zany efa hoe fatiko aloha dia tena mahay manafatra akanjo dia hoe eto arenao lafolafo fa misy leravavy ny métropole dia hoe za zany efa zay le za rehefa vidanana akanjo dia any anafarana manano moro raha 25 euro izy eto dia 10 euro izy any dia alao anafarana nafatra tsara zany dia efa manafatra vita daholo ny commande rehefa vita ny commande dia nalefo dia za zany efa miteny tamin'ilay le pataloha cotrao jerena rehefa mijery ny refiny ianao dia izy koa zany mba mijery fa pataloha hafa indray mijereny azy tonga amin'izay le pataloha androaniko za koa fa mba hoe nentanentana amin'ny fonao nentanentana amin'ny fonao pataloha telo raha layasina pataloha telo tsara zany tsy lafo mora be mihitsiny mora be 20 euro pataloha reny mora be reny dia zay fa mba mentanentana pataloha vaovao ndray zany amin'ny herinandro iny tsisy atofina le pataloha dia nanomboka teo amin'izay no raiky amin'izay le menomenona enao fa teneniko ianao hoe le pataloha kotr'izao jerena ny refiny fa ino ny tailako iny izy manao hoe ka le patalohanao ohatr'izao nijereko fa reny tsy hitako za manao hoe ka na inona tsy nijerena tany lamba maloto le izy manao hoe ka tsy hitako zany fa ty koa zulina koa ty dia teo
atsika no manaiky hoe eny tsy maninona fa diso azy zany tamin'iny le za koa hoe eny tsy maninona fa amanaraka andray zany fa reo zany le Zakaria no Zakaria any reo no any any reo fa misy miandro zao hoe mety za lasa kely misy lasa Zakaria izy fa lasa vity papapy am'vidy miandro sarotra ao atsika le hoe diso sarotra nefa zany no tena takian'Andriamanitra zany no toetra tokony ananatsika rehefa tsy mety a dia manaiky ianao hoe diso ahy zany ange tsy fahambaniny zany e ny olona tsy manana an' Jesosy nometrehitra an'izany hoe inona koa zany tsy anao an'izany mihitsy ny olona na diso be aminao ary izy a tsy manaiky an'izany. Nisy fotoana tatareo sekrena reo sao dia misy mpiasa préfecture eto laviny préfecture zany ny permis any vadiko a ny milina ny ralatapely ny madame Françoise koa efa nilaviny balahelontsika daholo zany dia ny madame Françoise zany efa tsy afaka nananina tsony dia il ministère menandao hoe andahorangamba andorantaratasy fa oatra ny tsy ara-dalàna koa le fandavana zareo laviny fotsiny nefa ny tsy ara-dalàna akory raha mba hoe ara-dalàna indray dia hoe zay zany nefa tsy mety fa tenao nandorataratasy dia rehefa nandorataratasy a dia mba hainao ihany hoe tiany tokony lazaina sy amina zany tena lazaina atao daholo zao ange lazainy le arety ohatry zao hoe te le décret ohatry zao ange dia zao ane dia anina ane dia ahoana nefa lazaina ny lazaina na alefa le taratasy tonga tany dia nyvakiny zareo tany zany le izy a resy lahatra izy hoe disotsika tonga am'izay mivaliny ianao zany mba manantena hoe rehefa nyvakinay le taratasinao a dia hitanay tokoa fa marina ny lazaina non tsy nilazan'izany izy ohatrany tsy nisy le taratasy ozofotsiny hoe rehefa nydinianay koa zany ny dossier anao dia omenay permis indray misy anga manaiky izany hoe diso a olona tsy manaiky zany zay mihitsy ny kolotsaina n'izao tontolo izao sarotra ho amin'ny olona hoe diso fa tsy maintsy miady kely any aloha ny olona zay ke mahatonga ny olona makavoaka e fantany hoe diso izy fa fantany hoe mbola afaka amboariny na dia diso ary izy fa ato amin'Andriamanitra sady tsy mila avoka zay a tsy mila lizanizy fa manaiky ianao hoe diso rehefa tokony hiteny ianao hoe tsy netiny nataoko a dia teneny hoe tsy netiny nataoko amen natoko aza hoe zany lehibe zany kely izy ny tokony rehefa hoe tsy mety a dia tsy mety zao ny olona otsinjovo dia ny olona malahelo sy torotoro fa aoka hitan'izany ao ponao Andriamanitra sambatra ianao Jesosy ange miteny hoe sambatra ary ny olo-tsambatra ry havana dia zany no tena olo-tsambatra zany ny olona malahelo ny olona torotoro fanato izy zany no tena olo-tsambatra ary raha izany no izy dia asaratra Andriamanitra olo-tsambatra ianao amen Jesosy miteny an'izany a sao lazainareo hoe mamorona indray sambatra ny malahelo am-panahy fa izy no ahitan'Andriamanitra amen zay no voalohany ny faharoa dia jereo tsara reto olo tsy vita hoe malahelo fotsiny hoe tena tsy mety maro nanenina hoe tena tsy mety fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nahafoy ny lalan-dratsin'ireo olona reo niala izy samy miala daholo nareo zay nangala-badin'olona reo avereny ny vatany zay mpangalatr'olona avereny ny olona nangalarina-reo ao avereny ny vadin'olona zany ange mpangalatr'olona le mankavadin'olona mitahiry any an-tranony any ale faso miala tao daholo avereny ny isa sy ny gana nangalarina avereny daholo mpangala aoka merina mialatra rehetra nataony zay rehetra manao ny tsy mety zay manompo samby aoka hiala ny fanompoty samby daholo andaotsika hiverina ny aman'Andriamanitra andaotsika hibebaka samy tena nanatsy samy tena nangovotra tamin'le tenin'Andriamanitra Andriamanitra mantsy any Jona ataoko ahoana ny andrikana n'izao olona izao hoe jereo fa niala tamin'ny fahadisoany ane ny olona jereo fa nibebaka ane izy halleloia zany engely havana zanaten'Andriamanitra tsika anaiky ny teniny tsika angovotra amin'io teniny hoe tena anao zay lazain'Andriamanitra isika amen eo zao tsika miresaka olona mpanota
tonta be dia ohatra hoe tsy mahakazy fa tsika ireo koa ane voakazoko zany e. Ianao mila mankatony tenin'Andriamanitra ianao, zany no akasitrahan'Andriamanitra. Ianao mila manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao, zany no akasitrahan'Andriamanitra. Ianao mila manaiky izay fananaran'Andriamanitra anao. Raha tianao no tsonjovony dia ekeo ny fananarany. Halleluja. Andriamanitra tena mananatra atsika. Fandraindraitsika tsy mahazaka ny fananaran'Andriamanitra. Jereo nge ny filazan'ny Hebreo azy, Hebreo toko fahatelo amby folo teny andininy romby roapolo. Hebreo toko fahatelo amby folo teny andininy romby roapolo dia jereo nolazain'ity mpanoratra ity. Hebreo 13:22 hozy izy: ary mangataka aminareo ary rahalahy, zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fohifohy ihany ho aminareo. Rehefa mahita soratra ianao hoe dépôt sauvage interdit, tsy azo anariana fako eto, dia amin'ny ankapobeny eo ny olona manary fako. La mairie zany tsy hoe ery amin'ny boulevard sud ery no asiany soratra amin'ny arabe fandehanana tômôbila, tsy azo anariana fako, tsisy manary eo. Fa eto amin'ny elakelan-trano etsy amin'le coin asiany soratra tsy azo any, satria eo ny olona manary fako. Eo daholo le izy. Efa teo foana hatramin'izay. Matoko zany ny Baiboly mananatra hoe zakao ny teny fananarana dia ahoana zany? Misy tsy mazaka ao zany. Misy tsy mazaka, ary efa 2 taona lasa zay efa tsy nazaka teny fananarana ny olona. Dia mahagaga fa tsy miova raha olombelona. Hatramin'izao dia mbola tsy mazaka koa. Tsika indrindray tsy mazaka toroteny dia ahoana daholo ozy ny olona? Mahakamo mihitsy le pastera, tsy mahita fa tsy zavatra ohatry zany angamba tory. Te manidritrindrona sy inonray ary ny tianao zany, tondrahana rano. Hoe manaitra anao ny asanao, manaitra anao amin'ny fankatoavana teny tsy alolao hoe mba teneninanao ny marina, zakao ny teny fananarana. Rehefa hitanao hoe voakasika ianao, tsy nahariana, ekeo zany, aoka angovotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany ny olona tsonjovin'Andriamanitra. Rehefa hitanao hoe voateny ianao dia tsara zay, tsy hoe mahagaga lele izy hoe tena nanindrona mihitsy ny teny iny, tena tsy tiako mihitsy ny antenitenenina ohatran'ilay ravana zay manatrika eny. Zany eny zavatra tsara teny hoe tenen'Andriamanitra anao zay tsy mety tamin'ny fiainanao hoe aza mba mpininy Paoly. Sono zany Paoly efa maty, taratasy mbola miteny mandrakake fa raha tsy zany koa ngamba dia tsy haiko. Neny Paoly ange tena zany mihitsy tsitsitsitsiana zany ny mpino. Rehefa misy zavatra tsy mety dia tenenina, rehefa misy zavatra tokony amboarina dia lazaina, rehefa misy zavatra tokony ahitsy dia ahitsy. Ary isaorana lehibe Andriamanitra fa ny fahadisoana reny kristianina tamin'ny roa restora mahery lasa reny no lasa tonga fianarana ho atsika amin'izao. Lasa azontsika mankale raha tsy naditra ny korintianina, tsisy korintianina voaloha sy faharoa, isaorana lehibe zany zareo naditra. Dia mba mahazaka koa ny kristianina teo alohanao nazaka fananarana, ianao koa tokony mba mahazaka koa mangovotra amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao hoe eny avy fa tsy mety tokoa izay. Misy faminaniana ny lazay Paoly hoe ho avy ny andro zay tsy azaka amin'ny olona ny teny tsy misy kilema. Dia hitady mpampianatra izy hiteny zavana zay tiany lazaina efa tsy zaka mitsolo amin'ny Timoteo. Zay zany le izy ho avy ny andro tsy azaka amin'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Mampalahelo fa tena efa tonga zany andro zany. Tsy tena zakatsika kristianina zany tenitenenina zany, nefa nge dia zava-marina le tenenina. Ohatra zany zao ianao zao hoe misy kristianina hitanao hoe manday io, anaranao amin'iny izy, tsy zakany zany. Asa mba mifampiteniteny fa samy manana ny fahalemena. Rehefa nazay manatrika zakao tena fananarana. Fitahian'Andriamanitra anao zany, tian'Andriamanitra ianao dia anarana.
raha tsy tiany ianao navelany teo ianao fa ny fitiavany ianao natonga an'Andriamanitra nampiasa ny rano na miteny taminao zakao ny teny fananarana. Amen. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Aza manao an'ilay olona hoe eto ianao dia ampidirinao ato dia avoakanao. Ry havana izay manatrika eto, ampidirintsika ato indraindray dia avoakantsika ato rehefa tsy titsika. Nefa Andriamanitra nefa ny tena mitso zakao. Zany ny olona tsy njovin'Andriamanitra. Olona ohatranao. Jereo angeo amin'ny bokin'ny Oabolana io ny vakiteny farany ataontsika toko 70. Andininy 17 dia jereo tsara milazay ny lehilahy endriny Oabolana toko 10 ny andininy 17. Dia zao no lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo. Izay mino anatra dia ho tonga amin'ny lalan'ny fiainana, fa mivily izay mandana azy. Te hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra. Raha mino anatra ianao, raha manaiky izay lazain'Andriamanitra ianao dia ho tonga amin'ny lalan'ny fiainana. Zany angeny tanjon'Andriamanitra hitondranao any amin'ny fiainana e. Ka mahagaga ihany raha olona hitondranao any amin'ny fiainana nataonao aloha tena tsy mety zany. Mbola tsy zao aloha zany. Fa tokony mailaka ianao misaotranao nanitsy Andriamanitra. Misaotranao nampianatra Andriamanitra. Ampio ahy alan'ity. Ampio ahy fa tsy mety ty. Ka na inona tenenin'ny olona. Rehefa hitanao hoe marina dia ekeo. Amen. Marina dia ekeo. Zay pasteur indraindray mahatahotra. Zany aloha tsy haiko anareo. Olana mety fiasa ho pasteur. Olana. Mahatahotra mihitsy zay indraindray hitoriteny. Avy eo izahay ary zany ny teneniko amin'ny vato hoe rehefa mitoriteny ianao dia aza miteny hoe ohatra hoe olona tsy le olona ireo no concerné fa ohatra hoe olona any ny kristiana teneno mihitsy hoe ianao isika fa indraindray tokoa ane isika pino e raha vao hoe misy toriteny zao ka hoe fiainanao le izy dia ianao tsy mba mandray amin'ilay lafy tsara no hoe tena tian'Andriamanitra, tena miteny amiko. Fa tonga dia hoe pasteur zavatra niteneniko tamin'indray zao zay toriany zay na dia tsy manetretra an'izany izy tena zany izy indray zao resaka taminy ry havana zay manatrika eto zakao ny teny fananarana fa fitiavan'Andriamanitra anao zany. Ka na ny fiainanao ary mitantarain'ny pasteur eto rehefa mampiovanao zany dia zay ny ilainy. Mitondranao any amin'ny lalan'ny fiainana zany dia zay ny ilainy. Halleluja. Fa aza manao ohatra amin'ilay olona tsy te hiova dia mameno mitady aminatsy mitady arisa indray zao dia tezina dia tsy mivavaka dia tsy ho any amin'ny lalan'ny fiainana ny olona ohatra zany. Fa any amin'ny lalana hafa. Fa ny olona mangany amin'ny lalan'ny fiainana mino anatra. Manaiky ny fananaran'Andriamanitra azy izy. Amen. Zay le izy zay. Aokantsika tena mba hianatra amin'izany izy. Na mavesatra io, na maivana io, na sarotro. Zany teneniny zany nge tsy mora e. Sao dia ozy nareo io nge mitory fotsiny zany nge vadiko koa mba mitory amiko foana isan'andro ohatra anao e. Tsy mitana micro fotsiny izy fa maneno. Ohatra mahazo nareo mihitsy mahazo aho. Eto aho mamely azy aloha mitory teny. Fa tonga ao an-trano velesiny koa rehefa avy eo. Dia mba raisiko ihany aloha. Zay mba hitako hoe raisina amin'ireny marina zany. Tena tsy mety marina ity. Tena izao tokoa le izy. Naonao mino anatra. Satria fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fitiavan'Andriamanitra anao zany. Ho avy ny andro ange aniritsika andre zavatra ohatra zany. Aiza ny fampianarana, aiza ny fampaherezana tsy mety. Ka dia mbola misy izy dia akafizo e. Amen. Olona manana nify afaka mitsakotolana ianao tsakoy, kepoy. Nga ianao zazakely tsony. Ny zazakely matahotra sakafo mavesatra zany. Ianao efa olon-dehibe ianao. Amen. Kepokepoy ao na tapakary nifinao ray mbola misy robo 30 ao. Amen. Mino anatra isika. Mazaka fananarana isika. Satria ho any an-danitra isika. Zany no tanjonsika. Ary rehefa vita zay dia ozy Andriamanitra mahita anao hoe tena iny ny akasitrahako. Tena iny le olona hotsonjovoko iny. Tsinjo an'iny ny masoko tsy mikipo mihitsy ny mason'Andriamanitra risorana ny tompo fa Andriamanitra tsy mety rerana. Loloha torokely dia rehefa avy amin'ireny mijery anao. Fa andro manarana dia mitsinjo anao ny masony.
Amen. Manaraka anao hoe mahafinaritra zany. Rehefa manatry teny ao anaty herinao, mankatoa azy ianao, manaraka anao hoe maso mitsinjo anao hoe izy. Amen. Rehefa misy loza dia Andriamanitra miaro anao. Rehefa avy ny fahavalo hitany eny lavitra any. Hitanareo kiriko. Kiriko est la sorcière. Kiriko misy an'ilay oatra maso iny mba hakana lesona nge reny dessin animé reny. Misy an'ilay maso iny zany, le maso maintimainty an'ilay mpansavy. Dia io maso voalavitra ny fotsiny ny vahoaka. Dia efa hita ilay maso io. Reny fa manantona indray, maman-kiriko indray iny. Io fa mitara voninkazo izy, io fa manano. Ohatrany mihitsy ny maso n'Andriamanitra ary maso tsara. Eny alavitra eny dia efa iny reny fahavalo fa tadavela anao fa mailomero ianao. Zany angelanao mivavaka eny ianao malaky ianao. Mampianatra anao Andriamanitra, mitsinjo anao Andriamanitra, momba anao Andriamanitra. Alleluia.